Fa misy kosa ny tsy fahatomombanana izay tsikaritra tamin'ireo antota taratasy napetraka ireo polatsaka hovidinina aloolona ho amin'ny volana desambra rahavetrany andindiny mahakasika an'izay. Tamin'ny 10 mora ariva teo no namarana ny fandiniana ny antota taratasy napetraky ny lisitry ny kandida sivy mpifaninana amin'ny fifidianana aloolona ny OVEC Antananarivo. Nijery amin'ny antsipiriana ny antota taratasy ny kandida 10 isaky ny lisitra, tompo-toerana 7 ary mpisolo-toerana 3 avy ny OVEC. Asaika nahitana tsy fahatomombanana avokoa ny taratasy firetisalatsahako fidiana napetraky ny lisitry ny kandida sivy. Betsaka ny tena province nefa dia latsaketo izy dia tsy maintsy nandrasana ary izay zao mbola misy andrasana tiana hoe jusqu'au dernier moment mihitsy satria misy ny antony hoe mety miteraka refus. Dia eo koa ny resaka fisc mety hoe misy redressement nampanaovana fisc any hoe misy olona retraite ohatra nangalana impôt synthétique loatra izany nefa rehefa retraité zay olona dia efa zavatra hafa natao fa tsy any ratsy hoe manana activité hafa izy. Dia eo ihany koa ny inscription sur la liste électorale tsy nahazo andeha certificat d'inscription tany amin'ilay toerana misy azy aloha dia tsy maintsy zahay aty mijery atao amin'ny banque de données nationale zay vao mamoaka le certificat d'inscription. Zavatra madinidinika oatra zany a hoe madinika fa mavesa-danja nefa amin'ny mampitombona ny dossier zay zany tsy maintsy jerena dia tsy maintsy ao ihany koa misy olona tsy ampitoana natsofoka ny lista sasatsasany tany anatin'ny lista reny zany tsy maintsy soloina le raha ohatra fa tsy teo faty le lista. Taorian'ny famohan'ny OVEC ny lisitry ny kandida mpifaninana oloolona manana 27 ora ny lisitry ny kandida mitondra ny fitarainany ao anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ary ny senity avy eo ny mamoaka ny lisitra farany momba ny lisitry ny kandida afaka mifaninana amin'ny fifidianana aloolona izay ho totsaina ny 9 desambra 2024 avy izao. Amin'ny herinandro avy araka izany ny fantatra hoe izavy ireo lisitry ny kandida oloolona afaka hisafidianana mpifidy vaventy izay ahitana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina.